avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manulcianoni Vovò. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcianoni Vovò. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcianoni Vovò. Nodaroan'ny mpitandro ny filaminan'ireo mpitolona namaly ny antsony génération Z raha ny zava-nisy androany toy ny soteny anozobe. Mamerimbery ny Andry Rajoelina fa mila fitoniana eto amin'ny firenena. Etsy andaniny, mitohy isan'andro ny famonoana fandratrana sy fisamboran'ireo vahoaka amin'ny takon'izony. Tranga izay vao maika mandrisika ireo mpitolona hanosy hanamafy ny fitakiana. Tezitra sy nalahelo ny mponina tao Antsiranana indrindra ireo fianakavian'ny maty. Manoloana ny farihan-kevitra i Andry Rajoelina omaly tamin'ny fahitalavitra vahiny iray. Laza fa mpandroby ireo tanora maty mpitandro ny filaminana tany Antsiranana. Tsekena ny fandrebirebena sy ny vahaolana saritsary ny arosony mpitondra fanjakana ho ny firaisamonim-pirenena raha namoaka fanambarana mikasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Akafaliana trano tomboky lasy tongo vavy no hitsidihany indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay anokafatsika ny fiarahana mandra-parivo ny andro ny fifandonana teo ampitandro ny filaminana sy mpitolona androany teny anosy mahamasina be felatanana sy anozobe anandritra ny andro fa 4 ny fitakiana nataon'ny génération Z ny mpitandro ny filaminana trano no nanakorontana ny hetsika tamin'ny alala ny fanapoahana bomba mandatsa dranomaso tsy ankiato raha ny zava-nisy teny ankianja tamin'ity androan'ity tojondrina tahiry no mitaritra ny antsiprian'izay. Nahita an'izany ahoana olombelona ve dia atao ohatran'ity miaina fiainana ohatran'izao tena hitako hoe tena tsy mety tsy maintsy manampy ny vahoaka fialany mihitsy fa tsy an'izany fampanantenana izany eo zavakobaka ambava fotsiny eny iny hoe aiza koa raha te mampanantena ve izy dia hoe olona very tsy mahay ninina hita hoe tsy mba hiasa mpanjakana tonga dia atao mpanolotsaina ianao aia misy zavatra nanjalo tsy raisy lahatra amin'io mihitsy anisany miadina metraka an'io teo fa za tsy momba ny zavatra tsy marina dia tsy manao an'izany Mbola nanamafy ny fitifirana mitodika makany amin'ny toeram-pitsaboana teo be felatanana trano ny mpitandro ny filaminana na dia efa niteraka resapiaza izany mbola lasibatry ny bomba mandatsa dranomaso hatrany ibe felatanana. Manao eko eto dia savona le izy tonga dia mipasy ery ambony ery fa raha ohatra izany io ambany dia mety direct tatsy amin'ny tatsy dia ndray rindrina may manko tsisy ana fa taratra Nisy ny tifitra maromaro tamin'ny bala tena izy tafiditra tao anatin'ny hôpitalin'ny be felatanana izay nahavita nandoaka ny varavarankely sy ny rindrin'ny hôpitaly ka tafiditra tao anatin'ny efitrano fitsaboana. Zava-nisy teto izany izay tena ao anatin'ny aperinasa tanteraka dia tonga dia nisy zavatra nipoaka be avany nipoaka be mihitsiny dia nipoaka tery amin'ny rindrina tery ilay izy dia tsy hainay hoe nakaiza le bala fa fampatarana ilay izy mety bala mihitsiny ilay izy zay ato anatiny ato tsy mahalala ninina fa tena matahotra ny ainay izany satria hoe zahay tsy mandeha migrevy eny ankianja fa ato aperinasa manao ny asanay dia sanatria izany hoe fahafatinay izany sisa satria tonga aty aminay aty le bala dia tena hoe mba asiana kosa le fitsinjovana ny ainy satria ianao izany na tsaizatsaiza dia mety ho fatin'ireny bala perdu mandehandeha fotsiny azy izany. Ankilany na hery vaika ny fanapohan'ny mpitandro ny filaminana bomba mandatsa dranomaso teny Anosy ny takariva teo nanaparitahana ireo olona nanatanteraka hetsika fitakiana.
olona 5 farafahakely no naratra vokatra izany. Nisy vehivavy bevoka iray sy zazakely 2 ihany koa sepotry ny bomba mandatsa-dranomaso. Lehilahy iray hafa no voasambotra. Tady ao anaty maso mihitsy. Mipoan'le vala teo io tsy voatora baty zany fa mipoan'le vala teo io. Olona nijory ery sisiny tery fa tsy voatora baty zany io. Misy vehivavy be vokatra matsara teo anao nantompazany salany le primogène teo. Io sady mitsotso zazy. Sevitra voatorana mihitsy ny bataina teo. Atrano aty misy bandiray. Misy bandiray ao nalefanareo tao. Hitaona napatra ny heriny tamin'ny famoretana ireo mpitandro ny filaminana ireo manoloana ireo mpitolona androany. Tsy nitsitsy tamin'ny fandefasana bomba mandatsa-dranomaso sy ny fitifirana tamin'ny basy. Mitontolona ary tsy miova ny fitakiana ny Toliara amin'izao fotoana izao, mialy ihany Rajoelina ary miroso ny fanovan-drafitra eto amin'ny firenena. Isan'ny nanatevin-daharana ny tolona niaraka tamin'ireo mpianatra manday androany ny cellule de crise ireo mpanolotsain'ny tanàna sy ny syndicat ny mpampianatra any antoerana andao raha antsika ny antsiprian'izay. Nanatevin-daharana ny tolona androany teto Toliara niaraka tamin'ireo mpianatry manday ny cellule de crise ireo mpanolotsaina ny tanàna ny hop na hetsiky ny olom-pirenena ihany koa ny syndicat ny mpampianatra. Anisan'ny notaken'izy ireo tamin'izany ny fampiakarana ny karamany sy ny hofatranony, ny fampidirana ireo mpianatry ny ENS sy CRUNFP rehetra iasa. Mahatsiaro mijaly ihany koa moa ireto mpianatra amin'ny tsy fisian'asa ka nitaky ny hiovan'ny rafitra misy ankehitriny. Mahatsapa zahay fa latsaka terena ny firenena dia mila fanovana ny rafitra. Ovana misy ny système mba hafahana miaina ankalalahana indrindra ho an'ny tanora. Maro ty tanora tsy anasa, maro ty manday ao tsy miasa, manana diplôme master, licence fa manao casse-point. Aiza ny fanjakana, aiza ny fitonjam-panjangana tanatin'izay fotoana maro izay. Izay no itakianay androany io système io mba hiova tanteraky. Ary tsy olona raiky no miova, ary tsy filoherery no miova fa lay système mihitsy no miova mba hahafahan'ny tanora mahazo miasa, hahafahan'ny tanora miaina kalalahana. Onay mpanabe nandritra ny fitondrany Andry Rajoelina tsy nisy tombotsoany azonay na dia iray aza. Manampy an'izay, manampy trotraka koa fa io ministra an'io Andry Rajoelina izay mbola tadiaviny sasany averina eo tsy manaiky izahay. Izahay dia efa leo ny fitaka sy lainga. Izahay dia leo ny karama ambany. Izahay dia leo ny hofatrano ariary zato. Izahay dia leo ny fitapitaky ny vacation tsy voaloha na BBC. Aiza Andry Rajoelina hatram'izay. Amin'izao fotoana izao koa mandeha ny recrutement 350 fotsiny no eritreretin'io ministra io. Kanefa ambarako eto tompoko lahy sy tompoko vavy fa isan'andro ato amin'ny drenina tsy mandrefana misy recrutement foana. Avy aiza io olona io? Olona tsy nandalo ino, tsy nandalo formation, olona tsy nampianatra nefa recrutena. Ny olona nianatra no fanina amin'izany dia tsy recrutena. Tsy akenay tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha mbola tsy voavaha reo iny mpampianatra rehetra ato amin'ny faritra tsy mandrefana dia mitohy ny grevinay. Mikatona manomboka an'izao dia manentana ny mpampianatra namana rehetra hankapona ny birao. Tsy miasa izahay.
tetsy ankilany nitaky ny amoana ny naman'izy ireo izay voasambotra ihany koa ireto mpianatra. Mitaky zahay namanay izay nalany mpitandro filaminana tamin'ny talata teo de Jasmin rahalahy niriko tsara Jasmin izay nalanareo mpitandro filaminana izay nataonareo sestany mangataky izahay amin'ny mahampianatsy ny géographie AGM2 de mijoro zahay mpianatsy. Marina toa fa i Jasmin mpampianatsy recruté mampianatsy amin'ny CG zakao ny ginadranareo nalanareo amin'ny tobily tsisy numéro tany akenta amin'ny Jovena nataonao kidnapping io mpampianatsy io ary mpianatsy géographie namanay MD io Jasmin io aboaonareo malaky io fa kafitahinareo apolonareo atoliara toy androany apolonareo atoy. Ankoatr'izany manoloana ny fampanantenana nataon'Andry Rajoelina omaly dia naneho ny heviny ny mpanolontsaina ny tanàna sy ny HOP nahetsiky ny olom-pirenena. Andriamatoa filoha ny Republika Andry Rajoelina mendrika anao ny mametra-pialana tompoko lahy sy tompoko vavy fa maharary vahoaky gasy toy sanandro tsika hanao itia hoe amy herintao sanandro tsika hanao itia hoe amy herintao iklotsy fa anatin'ny enina ambin'ny 10 tao tsika nitondra ny Madagasikara toy misy herintao avao kay hunde jiro to ao no rano to ao hunde mahay tsy maty dikan'izay exprès tsika zany ny mampijaly ny vahoaka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy tsy voasambanao Andriamatoa Andry Rajoelina no milaza fa hiala lafa tsy mahavitan'izao hiongaka lafa tsy mahavitany roa laha ny tokony ho izy nisy teny fanomeanao fa hoe raha tsy vita RN13 dia tsy anao ino hoy tsy anao ino nanomboky teo ia zany fa tsy acteur politika a Madagasikara eto fanavandy avao ia ary tsy mijano mavandy vitao aloha raha nivolaninao hoe laha tsy vitako RN13 tsy manao politika sasy aho dikan'izany fa tsy mpiazakazaka anaty politika ianao ka tsy androany koa ianao zao hoe tao raika amianao laha tsy vita délestage io hametra-pialana sarotra Andriamatoa Andry Rajoelina ny hino an'izany. Araka izany dia mitohy ny tolona ary tsy hijanona raha tsy tratra ny tanjony. Tsy ekena ny famonoana olona izay nitaky ny zony aradrarany sy ara-dalàna ho ny sendika SIAM na sendikan'ny injeniera momba ny fambolena malagasy tamin'ity androany ity. Anatevin-daran'ireo mpanao fitakiana izy ireo ka hidina an-dalambe ihany koa manomboka raha mipitso araka ny fanohikevitra netiny tamin'ity androany ity andoarantsika ny antsiprian'izay. Ho tsy fankasitrahana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao nanao fanambarana ny SIAM androany na ny syndicat des ingénieurs agronomes malagasy tsy ekena ny famonoana olona mitaky ny zony ho izy ireo potika tanteraka ny firenena fotoana izao ananganana ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy ka noho izany manohana ny fitakiana ara-drariny sy ara-dalàna izay ataon'ireo tanora izy ireo. Mijoro eto zahay ingénieur agronome manoloana ny zavatra misy sy tsy mety eto amin'ny firenena. Maro ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ary ho anay izay eo amin'ny famokarana manokana dia betsaka ny zavatra azo lazaina. Fa ny anomboanay aloha ny zavatra tsy ekenay voalohany indrindra dia ny famonoana ny zanakay, ny famonoana ireo zandry zanakay ireo. Tanora izy ireo namoaka ny etaetapony sy fitakiana ny zo fototra dia tsy azonay eritreretina mihitsy hoe ny valiny zany dia daroka vono sy fanagadrana. Tonga dia tsorina fa potika ny firenena ary mahatsapa koa zahay fa fotoana izao hananganana ilay firenena mba ho an'ny vahoaka malagasy. Manohana an'ireto zahay satria fitakiana ara-drariny ara-dalàna no ataony izay asoa antsika malagasy manontolo.
anampisa amin'ny fitakina ka hanao fidinana andalambe ihany koa izy ireo raha ny fanazavana ny 20% amin'ny mpikambana izay misehatra amin'ny fambolena avokoa dia mahatsapa fa mararo ny tontolon'ny fambolena hoy izy ireo ambany ny vola natokana amin'izany ny fanampiana anarenana izany tsy misy kanefa antoky ny fivelomany malagasy ny fambolena. Any Antsirabe ny amafy ny tolona ho an'ny fanavota amin'ny Pirenena tany an-toerana Androany. Tonga nanatevin-daran'ireo tanora avy amin'ny Génération Z ireo hery rehetra tany an-toerana. Izy ireo izay mitaky ny fanovana ny rafitra eto Madagasikara sy mitaky ny fialana ny filoha amin'ny Pirenena ihany koa. Raha ny nisongadina nandritra ny hetsika no tanterahana tamin'ity andro an'ity Andrindrina Randriamerso Kolo Antsirabe. Ny amafatra ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena ho an'ny teto amin'ny renivohitry ny fatrofakina karatra androany alakamisy fa 5 volana oktobra 2024 ny fanome fotoana teto amin'ny kianja fahaleovantena ireo mpitolona ny tolakandro teo niaraka tamin'ireo tanora avy amin'ny GNZ aty toerana. Tazana nanatevin-daharana izao hetsika fitakiana izao ihany koa ireo hery rehetra eto fakina karatra anisan'izany ireo mpanabe sy mpampianatra izay iaran'ny Atsonjay sy ny Ramatahora amin'izao fitondrana izao. Ny pression moa zany tsy maintsy misy amin'ny mampiasa-panjakana. Ny pression alefan'ny avy any amin'ny Cisco ny draine par message isaky ny personnel tsy maintsy misy hoe tsy ilaina manao an'io tolona io nareo endrika ato-jay ihany dikan'izany tompoko satria ireo mpampianatra izay tonga amin'ny tolona ety amin'ny kianja fahaleovantena izay hitanareo maro be reo afara reo zao dia anisan'ny lay mitaky an'ilay indemnité de logement recrutement ny zavatra rehetrarehetra efa miparitaka eraka ny Facebook eraka ny aina manjery ray manontolo reny izany ihany koa no edivan'ireo mpampianatra tonga eto reo. Tsy misy zavatra hafa miova fa izay ny tanjona mba isitrahana ny zavatra hotakiana ilaina ny fiarametana sy ny firaisan-kinany rehetra mba hahafana manatratra ny tanjona dia ny fanovana ny rafitra eto Madagasikara sy ny fialan'ny filoham-pirenena hoy ireo hery ara-politika izay tonga nanohana ity hetsika fitakiana izay niarahana tamin'ireo tanora avy amin'ny GNZ teto mikanjany demokrasia ity. Dia reto izay zany amin'izao fotoana izao manohana ny antso izay nataony zareo ary tolona raha manana ilay izy dia tsy maintsy atao satria marary ny firenena. Nitovy ihany ny tanjona mba tena hoe ialana amin'ny fangiriforiana izay iaina ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tena manana teny malagasy malaza azy sika ny hoe firaisan-kina no hery ary ny fitambarana no hery. Dia izay no antony. Eo ihany koa ny fifampizaraina traikefa eo anatrehan'izany hoe tolona zany satria amin'ny mahazoky ray aman-dreny anay dia mety misy traikefa kely dia kely izay anananay zarainay amin'izany. Nanioneva mahakasika izao tolona ho an'ny fanavotam-pirenena izao ihany koa ny evanjelisty iray avy eto amin'ny fatrofakina karatra izay sady mpandinika raharaham-pirenena eto Madagasikara ihany koa. Ny fahitako azy aloha dia tena zao ny ampalahelo ary tena atao anatin'ny foko tena ho be ny malagasy ho faty. Dia hiala ho azy ihany ilay filoham-pirenena rehefa mamono olona be da be. Zao moa lazaina fa 20 ilay maty. Fa hitomby ihany io rehefa ifandehan-javatra io ny sasany dia amiko izany aloha rehefa tena tsy ho vita izy aloha miala rehefa tsy vita. Tena hoe famifona kanefa ny zavatra natao tsy nisy zavatra vokany mihitsy ny fifonanao fa mbola nenao ihany no ataonao dia vavaka manao mandrakariva ny tenako mba tena ny fanahy masina no iresaka aminao ka dia tena metra-pialanao sa fa mijaly loatra voaka malagasy. Araka izany dia mbola mitohy ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena ary tsy hijanona raha tsy tratra ny tanjona ho an'ny eto amin'ny renivohitry ny fatrofakina karatra. Iazo an'ny mahajanga vetivety sika latsaka ankaterena ny firenena amin'izao fotoana izao miamahazo vahana amin'ny fanimbazambana ny fihavanana sy ny soatoavana malagasy izay manao zava-dehibe ny aina sy ny raha latsaka raha ny zava-misy mandritra ny tolona amin'izao fotoana izao. Tsy azo ekeny izany ka antony ijoroany rehetra ankehitriny ho ny olobe avy any Boeny izay miantso ny fanajana ny asa ny fihavanana sy ny firaisan-kina amin'izao fotoana izao. Christian Andriamiery, Kolo Mahajanga. Miantso amin'ny fanajana ny fihavanana sy firaisan-kina izay fototra ijoroan'ny fiarahamonina malagasy ny fanambarana misesisesy ataon'ireo sojabe zanaka ny faritra Sofia sy ireo olobe ao anatin'ny filongoabe ny Sakalava eto Madagasikara izay monina eto Mahajanga ao anatin'izao fisavorotahany fiainam-pirenena izao. Izahay tamingany faritra Sofia monina eto Mahajanga manantitrantitra izahay fa tsy vaholana amin'ny fahasairanana mianjady amin'ny maro anisa ny korontana ny famonoana amin'ny samy malagasy mpanenjehana sy fisamborana ireo manao fanehoan-kevitra amin'izay mamparary azy midika fanampenam-bava izany aminay. Samy miantso amin'ny fandraisana andraikitra tsy mitanila izy ireo eo anatrehany endriky ny fandrobana iainan'ny vahoaka malagasy manomboka amin'ireo tantsaha
ka hatramin'ireo mpandraharaha izay samy miantoko ny fampihodinana ny toe-karena eto Madagasikara. Izahay atao anatin'ny fikambanana olobeniboeny sy ny filongabeny sakalava eto Madagasikara dia manao izao fagnambarana magnaraka izao. Voalohany magnameloko tanteraka ny fandrobagna. Faharoa tsy mankasitraka ihany koa ny fampiasana herisetra. Koa eto izahay amin'ny maharay mandreny avy ato amin'ny foko sakalava izay soloinay tegna eto ny mba ahitagna vahaolagna amin'izao savorovoro misy eto amin'ny firenena izao. Saotratsika jiaby. Tsy ny kosomaso reto ray aman-dreny avy nitazona andraikitra ambony teto amin'ny firenena ireto, ny miantso amin'ny fampitsaharana tsy misy atakandro, ny fanitsikitsahana amin'ny verimberina, ny lalam-panorenana izay fototra voalohany ijoroany firenena malagasy. Taky koa zahay mba hanatanterahana antsakany sy andavany izay voalaza ao amin'ny lalam-panorenana fototra ijoroan'ny Republika Malagasy lanieram-bahoaka tamin'ny taona 10 singanay manokana amin'izany ny fametrahana nireo ambaratongam-pahefana rehetra ao anatin'ny faritany sy faritra izay sehatra ifotony haminavinana sy handiniana ireo tetikasa fampandrosoana. Mitaona ny malagasy praitanyrazana izy ireo mba hiaina marina ny fitiavan-tanyrazana, mba hampisy hasina ny rahalatsaka tamin'ireo nitolona rehetra nanomboka tany amin'ny fiadivana ny fahafahana teo ambany gejany mpanjanatany mandraka ankehitriny. Nivoaka an-dalambe ihany koa ireo mpianatra Ompitsabo namonjy ny toerana misy ny mbaroapatitra ny fahasalamana atao Mahajanga ny maraina teo. Nilanja Sorabavety nampiseho izay teboka marary azy. Rehefa tsisy nandray izy ireo nandalo teo anoloany lapan'ny tanàna ka nilaza fa mitonitolona raha tsy misy vahaolana mazava ao anatin'izay. Christian Andriamihery Mahajanga. Novakiny ireto mpianatra Ompitsabo Bantsilany nandritra ny fidinana an-dalambe izay nataon'izy ireo teto Mahajanga ny maraina teo, ny fitanilana ataon'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena ka manosika ireo mpiasam-panjakana hanao kolikoly eto Madagasikara ka ny vahoaka madinika no mizaka ny tseran'ny aina eo atrehan'izay. Raha mijery atsika zao ireo ny mpitandro ny filaminana reo tsy haiko hoe mandratra olona omeny andamin'ity tsy haiko hoe ohatrino isan'andro tsy haiko hoe enina 7 alina isan'andro. Même izahezany tsy mahazo na ariary zato anefa atsika samby vahoaka malagasy ihany. Nefa zahay mitsabo zanaka anareo mitsabo ny avanareo tsy misy ninninina na ariary zato tsy azonay andamin'ny tedy. Zahay mila endamin'ny tedy risque tompoko mba omey zany zahay mba angatahanay zany endamin'ny tedy risque anay mba mahazo zay mitovy amin'ireny mpiasam-panjakana rehetrarehetra mahazo endamin'ny tedy risque 2 hetsy isam-bolana dia mba azo an'izay koa zay satria malagasy tompoko zahay. Dia anareo tompoko mampianatra anay hanao kolikoly satria zay zavatra zay maninona tsy ampitovinareo amin'olona rehetrarehetra zay mpitsabo. Ny olona zana mikarama 3 millions d'ariary dia zay mikarama zay. Donc zany midika hoe manaova kolikoly anareo mba menona poso. Fofantrano amizao tompoko iarana mahita farany ambany eto Majanga anao ohatra hoe mba mpitsabo zany mba te hanana place milamindamy 500 000 ariary farany ambany. Hofantrano omenareo mpitsabo 14 000 ariary. Ino raha vitan'izay? Zany ve dembararina. Tsisy zavatra vitan'izay tompoko dia zay ny antony angatahanay itakinay. Izay rehetrarehetra angatahanay zany raha vao tsy miva dia zahay tompoko tsy hiasa. Raha vao tsy miasa zahay dia hitanareo mbola hoenareo fa ahoana ny fitarainan'ireo zokinay ihany olona 2 agnatin'ny hôpitaly mandray marary raiky marary firy miditra ao Androva fa tsy hiasa zahay raha tsy voavaha zay olananay zany. Notsindrin'izy ireo tsara teto fa nisokajy ny fampianarana amin'ny sehitry ny fahasalamana no tena iantefan'ny fitakiana izay tsy ny raharaha azy io hatramin'izay ka niaraka ny ray feo teto ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny FIRP ary ny mpianatra avy ao amin'ny farmasia. Mety efa andrena faharoatra angamba ny diplôme lay olo sortant fa ela tsy mety misy recrutement nanomboka tamin'ny 2021 22 23 24 efa maro promotion zegny tsy mety recruter hatramin'izao. Eto zay magnano fangatahana koa mba tokony ho isaky recrutement fô tsy haiko karaha force regny zao isan'ny taona magnaboaka arivo mahery nefa magnino zay zegny ampianarana alefa formation mbola magnano concours magnino lany vola vevake ndraiky vita fianarananay tsy mahazo asa zay. Eto zany zay sortany OSTM parcours assistant de terre qualifié izahay dia mitaky recrutement manaitra ny tompon'andraikitra rehetra. Tsara nisy ny recrutement assistant de terre qualifié anefa efa 6e promotion zay zao.
Ny lafin'ny fahasalamana ny zava-dehibe eto amin'ny firenena dia asolana ny mpiasan'ny fahasalamana. Ny afatra avy aty aminay mpianatra ny farmasia dia zao. Atsaro ny fanomezan-dalana, fivarotana, fanafody tsy ara-dalàna. Asivolanja ny asanay farmasiana eto amin'ny firenena. Raha marary ny tontolon'ny fitsaboana eto Madagasikara dia ny vahoaka malagasy ho izy ireo no mizaka ny fiantraikany ratsin'izay eo amin'ny andavanandro ka mitaonany rehetra izay mahatsiaro ho voafitaka izao fitondrana izao izy ireo mba hanatevin-daharana azy ho fanamboarana amin'ny tsaratsara kokoa ho an'ny dia izay ihany koa no entsika misendry vetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadihadiana azy vavao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny fitantarany mikolo ny fisamborana sy ny herisetra nahazo azy tamin'ity androan'ity eo ihany koa ny toy ny fitakiana ny Toamasina amin'izao fotoan'izao anatin'ny tapany faharoa ny fahampalalam-bavao no anarahantsika ny Antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary. Gucci, manolotra ho anao. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite. Nanana. Zato ariary dia efa mahazo Gucci la galette ankafiziny malagasy indrindra. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite. Nanana. Zato ariary dia efa mahazo Gucci la galette ankafiziny malagasy indrindra. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus, inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Morarikoa, mba sofiolese. Fa inona ity ny olana? Aiza laha teo? Tsy velona lesy le fiara. Taraiky indray le batery. Dia raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e. Tsara kalitao, tapitra hatreo pan. Bionix, les batteries maharitra tsy misy fetra. Mikolana nga? Tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka. Mila makany amin'ny hôpitaly engy an'izay. Ndao ny fiarako aloha ampiasaina ary e. Batery Bionix ampiasaina. Tsy manary anao mitotò tsara. Ho antsika matianiny eo misehatry ny fitaterana, manan-danja lehibe ny kalitaon'ny batery ampiasaina mba ampirindra tsara ny asa. Bionix, batery misy karazany ho an'ny fiara rehetra. Bionix, matanjaka sy maharitra. Gucci, manolotra ho anao. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite. Nanana.
zato ariary dia efa mahazo. Goûte ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. PEF, Parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tafaverina tany an-trano ny hariva teo i Mikolo rehefa nosamboro mpitandro ny filaminana ny tolakandro teo teny Anosy. Tsy salama ny tenany raha ny fitantarany tao anatin'ny pejy Facebook ny androany. Ny arany herisetra no kasihan tanana ny tenany raha ny fitarainana andao rahantsika mikasika izay. Nentan-drareo mivezivezy ny takonana aloha masoko. Tsy tafiditra tao anatin'iny tomobily iny anefa raha tsy nritandro zareo tamin'ny voloko. Ary rehefa tonga tao dia somary mbola nahazo mivelaka tamin'ny anankiray. Rehefa tonga tao ny tiany ilana vokany izay dia notiverina totoandro ny tarehako. Izay tia moa izany ilay izy ary tia eto amin'ny tena hoe eto amin'ny tapiandronako ity. Vita izay dia nasitrany zareo tao ambany ary nitsaha tratrako. Tena hoe narary an'ala izy fa nifiko ilay izy. Ary efa niteny talohantsika ny tolona hoe novaty ary ny haiko raha mbola ho an'ny fitiavan-tanindrazana koa dia tsy hijanona. Tena hoe tsisy ny sangy izay namono fa sady nivelesan'izareo tamin'ny kasika loharikako. Dakandro zareo ny kiboko namporotsako zareo ny patalohako nozavina hoe iza ny telefona. Tadiavy ny telefona nefa kasibosy mba sy ofileny taty aposiko. Tapikandro na vonto maso vonto ihany koa mafy izany. Anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity tsy ekena ny fandrebirebena sy ny vahaolana saritsary ny aroso ny mpitondra ho ny firaisamonim-pirenena raha namoaka fanambarana mikasika ny zavamisy amin'izao fotoana izao. Takiny izy ireo ny fiovana feno sy maritra ho an'ny firenena manoloana ny tsirary ny mitarazoka ankolikoly mianaka ny fanararotam-pahefana sy ny tsy maty manota eto amin'ny firenena nandritra ny taona maro ka eto Andriatsilavo. Olona mitondra vahaolana manoloana ireo olona fototra no ilain'ny firenena amin'izao fotoana satria krizy no iainan'ny firenena ankehitriny dia tsy ara-politika fotsiny ihany fa ara-tsosialy, ara-toekarena, ara-pitokisana ny rafi-pitondrana ihany koa ny firaisamonim-pirenena manodidina ny 300 raha namoaka fanambariana miaraka tamin'ity androany ity. Ao anaty tontolo mbola feno herisetra sy tsy misy fitoniana ho izy ireo no nanovana fanendrena ny Praiministra izay tsy misokatra raha teo tamin'ireo firenen-kevitra sy herivelona rehetra misy eto amin'ny firenena araka ny antso nataony ny filoha. Tsy misy masotsivana mitondra filaminana na famalina ny fitakiana zo fototra. Na antony mazava mahatonga azy ho voatendro ireto farany. Andraikitry ny foloalindany miaro ny fiarovana ny firenena, ny fiarovana ny olom-pirenena sy ny fananany fa tsy ny fitsabana amin'ny fitondrana ara-politika ny firenena, hoy izy ireo nanamafy hatrany. Araka izany, takina ny fampitsarana avy hatrany ny fampiasana hery famoretana sy fanenjehana mandritry ny hetsika mpilaminana ataon'ireo tanora, hoy hatrany ny fanambarana navoakan'izy ireo. Ny famoahana ireo olom-pirenena sy tanora voasambotra na voahidy, no ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika mpilaminana sy aradrariny rehetra. No amafisin'izy ireo ihany koa ny fanajana ny zony olom-pirenena, amin'ny alalan'ny fanomezan-dalana malalaka anao fihetsiketsehana kalamanjana manerana nosy, toy ny kianjan'ny demokrasia Ambojatovo na ny kianjan'ny 12 Mey. Nilain'ny firenena dia fanovana rafitra sy fomba fisainana mba hamerenana ny fitokisana, ny tany-tandalana ary ny firaisam-pirenena mizotra amin'ny tena fampandrosoana maharitra ka tsy misy fanendrena azo ekena raha tsy misy ny fampetona ny herisetra tao amin'ireo olom-pirenena.
Ny fahalalana ny hevitra sy an'io hetsika kalamanjana vao mankany amin'ny fifampiresana sy fifanakalozan'ireo herivelona rehetra. Araka izany, lavina marindrano ny vahaolana tsaritsarina amin'ny ampahany izany, tsy tokony atao fitaovana politika ihany koa ny tafika ho fiarovana ny tombotsoan'olom-bitsy. Tsy tokony hosakanan'ireo vahoaka manao fihetsiketsehana ireo mpivarotra teny Analakely androany. Izy ireo izay nitaraina fa korontany ny mpitandro ny filaminana isan'andro. Avelao malalaka ny vahoaka ny hevitra hitaka ny zony ary mpitandro ny filaminana no mife sy manara-maso ny hetsika tsy hisy fioara-pefy. Andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ny mpanao grevy zoany manao grevy ary aloha izy anao le grevy ao Ambohijatovo dia encadré fotsiny. Zay ne natao mpiandro filaminana Madagasikara firenena demokratia. Dia zay ny ilainantsika eto fa amin'ny mampivarotra anay kosa nefa fa tsy hoe sakanana ny fidirana Analakely satsina barazy ery asina barazy. Aleo hivarotra le olona fa ny asa mpitandro filaminana tsy mpanidy mpivarotra akory ny asanareo fa ianareo kosa nomba miaro ny mpivarotra raha sanatria ka misy ny fiomepefy le miaramila le manalana eto amin'ny toerana ity. Dia nefa raha ny tena tokony ho izy zany ny asa aloha manao ny asany izy mba tsy fandaminana ny filaminana fa rehefa tonga varotra tonga zay amin'ny fito dia tonga ny amin'ny folo rehefa mandindindina le zareo mpigrevy ny ambadimbadika any dia alandro zareo zay. Amin'ny toerana Ambohijatovo fotsiny le mpivarotra le mpigrevy dia ao izy akadreny ao izy dia tsy mihetsika ao. Zay raha ohatra ka zay le olona. Iverina ny mahajanga vetivetsika mikatso ny fampianarana ny amin'ny lyseam-panjakana rehetra ao Boeny. Raha tsy mivaly ireo fitakiana ho fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Ho ny fivondrona amin'ny mpampianatra ao Boeny. Manamafy ny tolona izy ireo hialana amin'ny fanambaniana sy atrasa fototra mitondra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny antsiprian'izay. Manoloana ireo tsirariny sy fanambaniana ny mpanabe nataon'ny mpitondra tamin'izy ireo. Nandroso vahaolana 12 ny mpanabe ato anatin'ny faritra Boeny ho an'ny mpitantana ho aveo ka ireo mpampianatra eo anivon'ny lyseam-panjakana ato anatin'ny faritra Boeny no manao ny fanambarana. Izay solotena mpampianatra mpanabe ato amin'ny draina Boeny dia manao zao fitakiana manaraka izao. Voalohany, le ministre de l'éducation nationale doit être issu du MEN. Faharoa, recrutement des enseignants femmes ENS CRINFP. Fatelo, automatisation des indemnités d'installation de retraite, titularisation, intégration et avancement. Faefatra, prise en charge médicale au niveau des Cisco. Fadim, indemnité de logement 300 000 ariary et de risque 400 000 ariary. Faen, salaire de base x2. Fafit, alignement des grilles indiciaires. Favalo, réforme totale du système éducatif. Fasivi, vacation à jour. Fafoul, allocation familiale de 200 000 ariary par enfant. Farekambinfulu, eau et électricité pour chaque établissement public. Farumbinful, lotissement et logement par enseignant. Noizan, Detianu ny asanay zay raha tsy mivaly ny fitakianay masina ny fanabeazana. Mikatso araka izany ny fampianarana eny anivon'ny lyseam-panjakana rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga taorian'izao fanambarana izao. Ary mafisina izy ireo fa tsy hiverina hiasa raha tsy tonga amin'ny tanjona ny fitakiana izay ataony. Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany ny atona nomboka androany ihany koa ny fampianarana ao Fenirivest ho fanohanana ny hetsika tanterahany ireo mpampianatra rehetra manerana nosy anaraka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Tsy hiverina ny fampianarana raha tsy mivaly ireo fitakiana rehetra raha ny fanohan-kevitra hatrany. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Ny recrutement ENF, ENS sy ireo mpianatra CRINFP. Ni intégration ary faharoa magnaraka an'izay ny alignement ny grille indiciaire. Fahatelo ny fampiakarana ny indemnité de logement zay 14 000 ariary atao 300 000 ariary. Mangataka izahay tsy hitsabotsaban'ny mpanao politika ny asanay mpampianatra indrindra aty amin'ny faritra Analanjirofo. Takinay avokoa ny fampiakarana karama
izay tsy nisy tao anatin'ny 5 taona izay. Noho izany atsahatra ny fampianarana manomboka androany amin'ny 7 oktobra 2024. Raha tsy misy ny marambaritry resana dia mitohy ny tolona amin'ny herinandro manaraka indray. Ao anatin'izay fitakiana samihafa izay nanao fanambarana amin'ny taky ny amotsorandreo rehetra voasambotra indrindra ireo zanaky ny faritra Sofia no gadraina tsy aradrariny anoho ny hetsika fitakiana fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny ary marina eto amin'ny firenena ihany koa ny plateforme des associations des zones Sofia. Melohinay hoy izy ireo ny erisetritra ny fisamborana ary ny fanakatsakanan-dreo olom-pirenena maneho hevitra ny kalalana izay zo fototra omeny ny lalam-pandrenina sady voarakotra ao anatin'ny fanambarana iraisam-pirenena maro efa nosonoavy ny firenena malagasy ihany koa. Izy ireo izay hidina an-dalambe ihany koa raha tsy mitsahatra ny erisetritra sy fisamborana samihafa amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Izay tanora ato amin'ny faritra Sofia dia manohana sy maneho firaisankina amin'ny tolom-panafahana iraisan'ny tanora malagasy miantso ireo ray aman-dreny sy ireo olom-boafidy ato amin'ny faritra mba haneho hevitra sy tsy ravoravo-tanana manoloana izao toe-draharaha izao. Takinay ny ampitsaharana tsy misy atakandro ny herisetra sy tifitra basy atao amin'ny tanora malagasy sy ny vahoaka maro sy ny vahoaka manao hetsika ho fanavotam-pirenena. Raha mbola mitohy kosa izany dia hidina an-dalabe hanamafy ny tolona izahay. Izahay tanora malagasy ato amin'ny faritra Sofia dia manamafy fa manara-maso ny toe-draharaha am-pirenena ary mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany satria Madagasikara nintsika jiaby atsika samy tompony. Mitokona ihany koa ireo mpiasa eo anivo ny fitaliava amin'ny paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Nanomboka tamin'ity androan'ity maro ireo fitakiana mila vanaingana hoy izy ireo izay tonga maro nanatevin-darina ny fitakiana ny syndicat nasionaly tamin'ity androan'ity. Bonhomme Élisée Kolotoliary. Manoloana ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena ary mitarika ho an'ny fitokonana faobe izay ataon'ny syndicat eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy dia nanamafy ny fitokonana ihany koa ny eo anivon'ny fitaliavam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy eto amin'ny faritra Atsimo andrefana manomboka androany ka mitaky ireto fitakiana manaraka ireto. Fampitoviana ny karama sy ireo avantage ary prime man'ireo mpiasam-panjakana eo anivon'ireo ministera rehetra tsy ankanavaka. Ampitomboina ny indemnité de logement farafahakeliny 500 000 ariary. Tsy ekena intsony ny OR 36 000 ariary sy ny 30 000 ariary ka mila ampiakarina 80 000 ariary zany farafahakeliny. Mitaky prise en charge médicale izahay ho an'ny mpiasa aty amin'ny faritra. Sokafana ny compte AFARB. Ampitomboina ny budget de fonctionnement ny DRED. Ny vola ampidirin'ny faritra dia tokony fitaleovam-paritra ihany no mitantana azy. Teknisianina nianatra ary ampitsaikefa qualifié avy ato amin'ny ministera ihany no azo tendrena ministra sy mitazona andraikitra talem-paritra. Mitaky tribunal manokana sy mahaleo tena ihany koa izahay tena mitsara ny raharaha momba ny tontolo iainana. Tsekena ny intervention politique amin'ny fandikan-dalàna tratran'ireo teknisianina ny ministera aty amin'ny faritra ny toy ny tsindry-bokotra sy ny intervention eny amin'ny tribunal. Ampitomboina ny isan'ny OPJ sy ny OPJE. Alefaso ny intégration ny mpiasa fa aza sakanana. Mila recrutena ny EMO aty amin'ny faritra. Araka izany dia manapa-kevitra izahay fa tsy misy famoaha taratasy panjakana toy ny charbon, exportation, convention sy ny sisa mandra-pivalin'ireo fitakiana ireo. Natao izany androany faha 7 oktobra 2025. Nanamafy ireo mpiasa, fonctionnaires, efa, EMO eo anivon'ny fitaliavam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ato amin'ny faritra Atsimo andrefana androany fa mitoy ny tolona mandra-pivaly ireo fitakiana rehetra ireo. Izay ihany koa no antsika manakatona ny fampalalam-baovao any androany ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha mpitsondray ary tomboka lasa tonga vaveloma tompoko.
EPRIM, Université privée de Madagascar. Nanulcha Wanoto ni Vavo. Université PEF, parcours études et formations. Nanulcha Wanoto ni Vavo. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavo. Avec c'est